Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Aty amin'ny faritra Boeny no hitondrananao ao anatin'ity fandarantsika ity. Hiopana amin'ny fampahafantarananao ny tetikasa FSRP na ny tetikasa izay miopana momba ny amin'ny rafitra ara-tsakafo sy ny fiatrehana ireo loza ara-boajanahary izay miatra eto Madagasikara. Novoto ato ny fandarantsika amin'ity anio ity izay anarako anao sahady anjoy izany hatramin'ny farany. Ny tetikasa FSRP, tetikasa fanohanana ny fanovana sy faharetan'ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikarohana ho amin'ny fampandrosoana. Tetikasa izay eo ambany fiain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola. Faritra misa 17 no iasan'ny tetikasa FSRP, fiaraha-miasany amin'ny CJR izay vondron'ireo mpikaroka amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana eto Afrika. Iarahana amin'ireo ivon-toeram-pirenena momba ny fikarohana toy ny FOFIFA izay hitondrana fanohanana amin'ny fanatsarana sy fampitomboana ny masomboly ho an'ny fambolena. Eo ihany koa ny tohana ho an'ny fifamanoro eo amin'ny fikarohana amin'ny sehatry ny fiompiana ny sakafo ho an'ny biby fiompy ary ny fiaraha-miasa amin'ny kifamaha amin'ny fikarohana ireo fitaovam-pamokarana hoentim-mamokatra. Totosany 1 Jolay 2024 tao Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny ny atrikasaparitra ao amin'ny fanaingana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa FSRP. Anio dia tanterahana eto Mahajanga eto amin'ny renivohitry ny faritra Boeny ny atrikasa fanombohana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny CGR na fivondronan'ireo mpikaroka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Afrika izay arahana amin'ireo centre de recherche nationaux eto Madagasikara mba hoentina hanampiana azy ireo ahafahana mitondra fanovana amin'ny rafitra ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fikarohana. Ho an'ny faritra Boeny manokana, tompony ny fananany andreo toeram-pambolena midadasika izay ahafahana mampiroborobo ny famokarana. Tetikasa iray izay tanterahany Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny mpamatotsy vola dia ny banky iraisam-pirenena. Aty amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka zany dia anisan'ny iasan'ny tetikasa ary ny atrikasa izay atao androany dia entina manomboka zany mampahafantatra ny tanjona sy ny sehatra iasan'ny zany tetikasa FSRP izany. Marihana fa ny tena zavatra ho atao zany amin'ny ankapobeny dia fanatsarana ny famokarana mba ahafahana miatrika ny fivavahan'ny toetrandro sy ny ahitany na ny fivavahany zany ireo sehatra fambolena. Tafiditra ao anatin'izany zany fanatsarana ny toeram-pambolena, ny fampidiran-drano eny amin'ny sehatra eny amin'ny tanimbary sy ny namany. Tafiditra ao anatin'izay koa ny fanatsarana ny masomboly, ny ambezo hotsika ty Mahajanga mba ahafahana miatrika tsaratsara koa ny fambolena maharaka zany fivan'ny toetrandro. Ankoatran'izay moa dia maromaro ny asa atao ao anatin'izay koa ny resaka fanatsarana ny fiompiana. Ny fiompiana ireo sehatra lara-pamiana, izy fanadadiana vitsivitsy ho atao zany mialohan'ny tena hanombohana ny asa ary ao anatin'izay fanadadiana zay no ametrahana ny lara-pamiana araka izay tena filana eny anivon'ny tatsaha mba ahafahantsika manova ny rafitra ara-tsakafo eto amin'ny faritra Boeny. Fitaovana mahomby ho amin'ny fanatanterahany tetikasa FSRP ny asany ny fiaraha-miasa amin'ny FOFIFA na ny fobe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Ny FOFIFA dia ao anatin'ireo ivon-toeram-pikarohana na hazo ataoko hoe tohana fanohanana zany ao anatin'ny FSRP. Dia ny FOFIFA amin'ny ivon-toeram-pikarohana zay dia eo moa zany hoe ny semence no ahafantaran'ny be sy ny maro azy dia ny momba an'izay indrindra zany hoe ahoana ny ahafahana mijery ny fanatsarana indrindrandrindra amin'ny ivon-toeram-pikarohana io tsy ny eto amin'ny nord-ouest ihany fa ny FOFIFA amin'ny ankapobeny mihitsy. Tombony ho an'ny faritra eto Boeny ihany koa ny fisian'ny laboratoara momba ny masomboly vary izay efa namoahana voka-pikarohana maro teo amin'ny karazam-bary. FOFIFA Mahajanga zany miandraikitra indrindra ny famokarana masomboly vary izay amatsiana ireo tantsapa mokatra masomboly sy mpamboly vary aty
faritra avaratr'andrefa Madagasikara sy fantatra indrindra amin'ny sopotra faharoa Marivoay. Dia eo ihany koa zany ny fanaovana fikarohana izay atao hanatsarana ny fambolem-bary sy fambolena amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra Boeny. Izay efa voafaritra ao anatin'ny carte variétale de riz, afaka jerentsika any amin'ny siten'ny ministère izay. Fa ny voka-pikarohana izay hita tato ato zany dia ny voalohany le mavitrika iny zany andray anjara tamin'ny famokarana an'iny ny voefa Majunga. Isan'ny varan-tanety izay mety atỳ Mahajanga ny mavitrika. Eo ihany koa ny Vivac 32 sy Vivac 85 izay mety koa atỳ amin'ny faritra Boeny. Ireo vary ireo dia natao sélection amin'ny sol pauvre, mety atỳ amin'ny faritra Boeny tsara ireo. Dia mbola betsaka ny fikarohana izay ataonay amin'izao fotoana izao amin'ny fitadiavana vary matantsira ohatra. Eo ihany koa ny fitadiavana karazam-bary fohy tsingerim-paniry, na eo koa ny homologation na purification sy homologation ireo vary izay vokarin-tantsaha nefa mbola tsy ao anatin'ny catalogue national. Dia ao anatin'izany ohatra ny tsipalakely, varovato, eo koa ny vary izay malaza ny faritra avaratra, ny Madame Rose ohatra izay fantatra amin'ny fahatsarany voambary sy ny fofona aromatika. Ho an'Andriamatora Kotonirina Augustin izay mpamboly sady filohan'ny banky fitahirizana masimboly vary ao Akazomborona Marivoay, dia tombony ho azy ny fisian'ny tetikasa FSRP ao amin'ny faritra Boeny. Ny fisian'ny tetikasa FSRP ity zany dia marobe ny zavatra andradrainy amin'izy ity satria mba ampitombo be misy zany ny sehatra eo momba ny famokarana semence zany ny masimboly zany no andrasana bebe koa amin'ity tetikasa ty. Teo zay zany namokana zany ty hoe manodidina teo amin'ny 70 tonne vary. Ka zay ngamba zany zay zavatra zay raha tena dinina aloha zay kely zay raha eo amin'ny velaran-tany Marivoay no dinina zany. Ary zay akory tsy hoe velaran-tany Marivoay ihany no masimboly manafatra aminay fa Madagasikara amin'izao fotoana zao efa be dia be mahafantatra ny inona moa zay ny banque de semence nay eo Akazomborona Marivoay. Ho an'Andriamatoa Randriana Soula Edmond, tantsaha-mpamokatra masimboly vary amina velaran-tany 1 hektara ao Akazomborona, dia marisarisa ny famokarana masimboly noho ny fahalafosan'ny vitin-jesika. Raha famokarana aloha zao aminay dia marisarisa ihany satria lafo ny vidin-jesika, ny fitaovam-pamokarana tsy dia fa mandeha amin'ny angovo ny fambolena. Raha ny aminay zao kilao jesika, nenay manko mandeha mikapoka fa tsy amin'ny kilo. 500 arivo mikapoka. Ho anaka manokana zao raha velaran-tany 1 hektara no ampiasako. Dia mampiasa jesika chimique 100 kilo, jesika biolojika 3 tonnes. Raha total zay vidin'izay jesika zay eo amin'ny 2 hety sy 1 tapitrisa. Ny tombotsoa hitanay amin'ity FSRP ity zany dia mangataka zay fanampiana eo amin'ny fitaovam-pamokarana ny vidin-jesika mba tianay ahena ary ny fambatsiana ambola andesinay amokarana. Mety hampiakatra raha ohatra misy zao tosika izao mety hiakatra eo amin'ny 60-50% masimboly. Manana ny lazany toy ireo faritra hafa raha ny fiompiana omby ny faritra Boeny. Anisan'ny asa ifatoan'ny tetikasa FSRP ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatra ny fikarohana eo amin'ny fiompiana sy ireo sakafo ho an'ny biby fiompy. Faritra Boeny moa zany dia anisan'ny ao anatin'ireo 3 voalohany manana omby betsaka indrindra raha araka ny tantara. Miaraka amin'ny faritra Androy moa zany ao anatin'izany dia faritra Boeny dia eo ihany koa zany iny amin'ny partie région Melaky iny. Amin'izao fotoana izao nefany dia ny voalaza aloha dia hoe efa mihena dia mihena be ny isan'ny omby satria raha taloha avy roen'ny isan'ny olona ny isan'ny omby, dia amin'izao fotoana izao nefa dia efa tsapa hoe tena mihena izay isan'ny omby izay, na dia tsy manana atao hoe isa atotanisa mazava azy isika dia eny anivon'ny famonoana omby no atsapana izay hoe taloha raha mamono omby 10 zato ao anatin'ny ray andro izao zara raha misy 10 mety ho 10 na 30 azy, dia izay zany efa anisan'ny ahafahana manombana hoe tena ny hena
amin'ny atsasany mihitsy mety ho latsak'izay azy anisan'ny omby eto amin'ny faritra Boeny. Tena mampisy fanantenana anay satria araka ny voalaza ombieny dia tany amin'ny 20 taona lasa tany no nisy tetikasa farany ny sehatra tamin'ny resaka fiompiana dia tena mametraka fanantenana lehibe ho anay ilay izy satria na dia atao aza hoe mety tsy ho avata teraka ny olana fa mba efa misy atao hoe mamiratra zany ao anatin'ilay izy indrindra moa zany aminay ny tena zava-dehibe dia ny fametrahana n'ilay atotanisa mazava satria tsy afaka andresy mpamatsy mihitsy ianao raha tsy manana atotanisa maneho hoe zao tokoa anie ny toe-java-misy eto amin'ny faritra zany. Ao anatin'izay koa zany ny tena andrasanay amin'ilay izy dia ny fanamafisana ny traikefa izay ananan'ireo teknisiana indrindra zany amin'ny fanohanana ny tatsà satria na dia eo aza ny traikefa dia mila ihany koa ny fanavaozana mba ahafahana manentana ny tatsà indrindra amin'ny resaka fomba fitehirizana vilona satria io dia anisany miteraka an'ilay atao hoe doro-tanety isan-taona eto amin'ny faritra zany ombieny ary ny piompiomby moa tena voatondro molotra ao anatin'ilay satria ny antony efa tsy ampitsony zany ilay atao hoe pâturage naturel na ilay vilona ara-boajanahary ka ny firosona amin'izay zany no hitanay hoe zavatra tena endrasanay mba ahafahana mametraka an'izay miaraka amin'ny tatsà. Araka izany antenaina hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny faritra Boeny ity tetikasa FSRP ity. Izay no masaka azona tolotra ho anao tamin'ity fiarahantsika teto ity isaorana manokana ireo ekipa eo anivon'ny seraseran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tantsoroka tamin'ny fanatanterahana ity fandaharantsika ity isaorana ihany koa ianao izay tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafa mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy.